tsy amikery tsy ampantanjahana fa amfanahiko hoy Jehovah tompony maro. Tsy amikery na ampantanjahana fa amfanahiko hoy Jehovah tompony maro. Izay teny izay no entina zarena amintsika amin'ity anio ity fa 7 ny volana jiona 2024 ary dia ampifaliana ampitiavana ampanetretena no izarana izany teny izany amintsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Miomana eo amin'Andriamanitra ao ity fandarana rano ity larana fa 770 sy 200. Isaorana ny tompony famindrapoony ny fahasoavany izay tsy nalany ritratsika mbola mahatonjao atsika. Ny voninahitra dia ho azy amin'ny akon'ny teny izay voarainay. Misy amintsika tena hoe voakasiky ny teny, nanafaka ny teny, nanasitrana ny teny, nanangana ny teny, nampahery ny teny. Tsy izy io teny io fa Jesosy Kristy irery ihany. Ary izy no ambaranay, izy no torianay amintsika tsirairay avy. Ary ny ahafahantsika mandroso ary maharitra hatramin'ny farany, tsy amin'ny tenantsika, tsy amin'ny fahatanjahantsika, tsy amin'ny fahalalantsika olona, tsy amin'ny fahaizantsika, fa amin'ny fanahiko irery ihany hoy Jehovah tompony maro. Amin'ny fanahiko irery ihany. Ary matoka tahaka ny lazain'i Paoly fa izay nanomboka asa tsara tao anatintsika tsirairay avy no atateraka izany hatramin'ny farany. Zakaria 4:4 ilay teny voaray teo. Zakaria 4:4 dia izao no voasoratra: dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao no tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabela, tsy amikery na ampantanjahana fa amfanahiko hoy Jehovah tompony maro. Mbola tsara be ary nytoy anio avy hoe 7 hoe iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Zerobabela ianao, ary hoentin'ny voaka ny vato atao tendrony sady isy fiantsoana hoe fahasoavana anie ao aminy. Zany hoe io koa isy tendrombohitra be teo anoloan'i Zerobabela, iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, fa ho tonga lemaka ianao ho ahetra ianao tena izay mihitsy ny voalazany teo hoe ianao dia ho tonga lemaka, ho etra zany hiravina hirodana ny tendrombohitra. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra hoy izy Davida, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Ny fanahin'ny tompo ao anatinao ary mitarika anao dia tena hoe ho tonga lemaka hirodana noho ny herin'ny fanamasina ary noho ny fahasoavana. Fampahirezana ho antsika tsirairay avy ity teny ity androany. Miaraba ny any Iosy izay mandray an'izao hafatra izao voatserana zona hafatra. Miaraba ihany koa ny any Fort Dauphin, ny any Maroantsetra, ny any Majanga, ny any Tuliara, ny any Morodava, ny any Antsiranana, ny any Tomasina sy ny faritra maro eto Madagasikara, any Atsimo Avaratra, ny Andrefana, ny eto Voatany, Tananarivo sy ny manodidina. Miaraba ihany koa ny ao La Réunion izay mandray ny teny sy ireo nosy manodidina rehetrarehetra izao, sy mielipatrana rehetrarehetra manerana ny tany. Tsy voatonona avokoa fa ampitaina amintsika ny tenin'Andriamanitra hitondra fiainana ho antsika tsirairay avy. Vaninandro sarotra izao, ary vaninandro tena ataoko hoe manakaiky ny fiverenan'i Jesosy. Ary rehefa manakaiky ny fiverenan'i Jesosy dia mibetsaka ny ady, mibetsaka ny fitsapaly, mibetsaka ny fizahantsotra, mibetsaka ny tribulation. Fa eo amin'iny fotoana iny mbola mila tena hoe ifikirantsika ao amin'i Jesosy irery ihany. Tsy amikery, tsy ampantanjahana fa mifanahy. Inona moa io fanahy io? Izy io fanahy io, ny fanahy masina. Inona nataony fanahy masina io? Raha teneniko dia fanahy masina io fanahy io dia tsy inona fa ny fanahy masina, fanahin' Jesosy Kristy. Izao lazain'i Jesosy: mahasoa anareo ny fialako, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala ako dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra, fa hiala ako dia aniraka anareo ny mpananatra dia izy hitarika anareo ary ampianatra anareo ny zavatra rehetrarehetra, ary izy ilaza ny momba anahy, ilaza ny momba an' Jesosy. Izao ny fantaro ny filazany tsara dia mifantoka amin'i Jesosy Kristy. Ny fanahy masina rehefa miasa ary rehefa mitsoka ary tena hoe miasa mikery sy ny fahefana dia Jesosy no ambarany, Jesosy no toriany. Misy fotoana mihaino fijoroana vavolombelona olona amina radio dia misy fotoana mijoro vavolombelona hoe dia tena za rehefa tena niona tamin'i Jesosy dia nahita asa, za rehefa niona tamin'i Jesosy dia afaka ny fahasahiranako arabola,
za rehefa afaka hita tamin' Jesosy dia tena lamina ny resaka fahasahiranana ny Nikolazy ny ankizy sy ny rehetrarehetra. Ary fanampin'izay moa rehefa manambara le fitoriana le fijoroana vavolombelona dia ao aoriana iny tsy maintsy misy avy eo hoe aria amin'ny fiangonana Zary tongava any fa tany nazoko vahaolana ary tany nazoko zavatra nafinaritra ary nazoko famonjena. Fa hoy aho hoe rehefa mihainao izany teny izany ka raha olona tsy manana olana ara-bola mihainao izany dia tsy ilainy ny Jesosinao zany e, tsy ilainy ny filazantsaranao. Raha olona tsy manana olana araka resaka materiel, raha olona tsy chômeur, raha olona tsy ao anatin'ny zavatra manahirana no mihaino témoignage-nao zany, tsy ilainy zany hoe efa zany ny ilanan'i Jesosy zany dia tsy mandaitra zany, tsy mipasy zany. Zay ve ny tena filazantsara? Zay ve ny tena fijoroana vavolombelona? Hoe namany olana ara-bola, nanome asa, tsy nona tsony rehefa atao amin'ny tompo, nanana fitafiana foana, ary tena hoe lasa lamina ny tokantrano. Zay ve ny tena filazantsara? Ka raha milamina ny tokantranon'ilay olona, tsy mandaitra zany teny zany satria tsy mila Jesosy izany fa za fa milamina ny tokantrano. Raha ohatra manana asa izy ary asa tsara milamina azony vola, tsy ilainy filazantsara zany satria efa nanany ny asa arako, efa nanany ny stabilité. Raha ohatra hoe olona tsy nonanona tsony fa olona voky tsara foana, tsy ilainy koa ny filazantsara satria efa milamina daholo izy amin'ny rehetrarehetra. Fa inona ary le tena filazantsara e? Le tena filazantsara dia zao, na ho an'ny milliardaire, multimilliardaire, millionnaire, na ho an'ny mahatra indrindra, ho an'ny sahirana, na ho an'ny andevo na tsy andevo, na andrina na iza dia zao ny filazantsara dia zao: Jesosy tonga hanafaka anao amin'ny fahatezerana ho avy. Jesosy tonga hanafaka anao ao anatin'ny ozona sy ny fahafatesana sy ny fahaverezana. Efa voalaza tamin'ny toroteny voaingana torin'ny rahalahy hoe samy efa nanota izy rehetra, na mpanjaka io, na filohan'ny repoblika io, na ovy io, na andevy io, na izy io, na baribariana io, na skitianina io, rehefa olombelona nofo amandra raha menamena, rehefa olombelona teraka teto tany dia izao mitovy samy efa nanota, ka tsisy mahazo ny voninahitr'Andriamanitra, tsisy niditra ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny fahamarinana. Dia ny filazantsara dia izao: tonga Jesosy hanafaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, hanafaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha manana sakafo tsara izy maraina atoandro hariva? Inona moa ny soa azon'ny olona raha ohatra izy ka manana asa stable tsara, mety tsara ny fiainana? Inona moa ny soa azon'ny olona raha milamina izy matériellement kanefa ho very ny aina? Ary inona koa ny soa azon'ny olona raha ohatra hoe ao anatin'ny fahoriana koa izy vao mainka moa tsy soa azony? Fa ny tena filazantsara zany tena mila miveriny, fa tena maminotonotika fo mihitsy rehefa maheno fitoriana ianao, rehefa maheno fijoroana vavolombelona ianao, dia mifantoka amin'ny vola, mifantoka amin'ny asa eto tany, mifantoka amin'ny asa fivelomana, mifantoka amin'ny zavatra ny tany ane voaoziny e. Ary ny tany ane dia hodorana e, hopitehany e. Marina fa niteny Jesosy hoe mankanisa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra, zaho manome anareo fitsarana. Marina fa Jesosy teto tany dia nikarakara ny ara-batan'ny olona, nampitombo mofo dimy sy ny hazandrano roa, nanasitrana ny boka, nampalady ny marena, nampahiratra ny jamba, nampiteny ny mona, nampitombo napisotrondro tao anaty ranomasina, nampitsahatra ny tafio-drivotra, nanangana maty, nanao ny zavatra rehetra. Izao fa ny faharatapony ny famonjena, tsisy antony zany rehetrarehetra zany raha tsy nisy azo fijaliana, tsy misy antony zany rehetrarehetra zany raha tsy nilatsaka ny rahan'i Jesosy ho famelan-keloka. Koa ho anao izay mihaino andro any, na eto Madagasikara ianao na ny ampitan-dranomasina, tsy facultatif Jesosy, tsy optionnel Jesosy, tsy hoe any amin'ny laharana fahatelo Jesosy, fa Jesosy te haka ny laharana voalohany eo amin'ny fiainanao. Na manan-karena ianao na tsy manan-karena, na manana sakafo ianao na tsy manana sakafo, na manana asa ianao na tsy manana asa, ninninona miatra amin'ny fiainanao dia izao Jesosy te ho maître amin'ny fiainanao, Jesosy te ho seigneur, Jesosy te ho tompo, Jesosy te ho mpanjaka, Jesosy te ho lohany amin'ny fiainanao, fa tsy ho filan-javatra Jesosy. Ka raha tsy azo asa mihitsy ary ianao dia ahoana? Raha honona foana ary ianao dia ahoana? Raha ohatra ka tsisy zavatra milamina mihitsy ary dia ahoana? Hiala zany ianao.
tsy filany zavatra neny miaraka amin'ny tompo hoe mahafinaritra anahy mihitsy le irany farandre mamonjy zay hoe sy ny fiadananao ihany ny ilaiko, tsy fitahina koa, tsy zany no andradraiko, fa ianao mihitsy, ianao Jesosy, ianao mihitsy no ilaiko. Mahafinaritra ny tenin'ny Abakoka, na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, na tsisy voniny aza ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva, ny tsy mahavoka-tranona ny sa, ho vonona ny ondry any ambala, izany hoe échec total, catastrophe. Fa inona ny avaliny aty ariana aty? Izao dia mbola hifaly amin'ny Jehova sy hiravoravo amin'ny Andriamanitra. Ianao Jehova no heriko, tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahiko Jehova. Manao ny tongotro toy ny andiera-vavy ianao. Izany hoe misy fanantenana ambony ny fanantenanao, misy zavatra hianteranao dia Jesosy mihitsy, Jesosy mihitsy ny anterana. Jesosy mihitsy ny tena hoe tiana ary mombamomba azy. Zay ne ny tena filazantsara le olona, pastera, evangelista, mpizoro vavolombelona. Afatoy amin'ny Jesosy ny filazantsaranao, afatoy amin'ny Jesosy ny fijoroanao vavolombelona, afatoy amin'ny Jesosy fa izy no lalana sy fiainana ary fahamarinana. Azafadoka amin'ny lalelàn'Andriamanitra, azafadoka amin'ny mpanompo vavin'Andriamanitra, na manana fanomezam-pahasoavana tahaka n'inona ary io, raha manana ositra tahaka n'inona ary io, olombelona ihany no foamandrary voafetra. Fa afatoy amin'ny Jesosy, azafadoka amiko, azafadoka amin'ny tantely Ratsimba, azafadoka amin'ny omana eo amin'Andriamanitra ao, azafadoka amin'izay hoe ny ambobao sy ny sisa sy ny sisa. Tsia, afatoy amin'ny Jesosy irery ihany. Izao ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Jesosy mihitsy ny tia nambara aminao e, Jesosy mihitsy ny tia nazaraina aminao e, Jesosy mihitsy tena hoe ho anao fiainana ho anao famelan-keloka, ahafahanao miditra ny fiainana mandrakizay, ahafahanao manana fihavanana amin'Andriamanitra indray, ny vitrana na mitrana ilay fihavanana Jesosy Kristy. Toy ny ondro ny vonoana, zanak'ondrin'Andriamanitra, natao ho kampohina, ny diakapoka taminy nazona fanasitranana, nitondra ny fahotantsika izy, nitondra ny fahalementsika izy, nivesatra ny fahorintsika izy, nangiry firy ane zany, nangidy ane zany, ary zay ny tena hoe niatra teo aminy. Ary tena hoe hifadoka amin'ny Jesosy sika. Fa raha resaka materiel sy resaka tambiny sy zavatra ohatr' zany nifikirantsika amin'ny Jesosy, tsy mateza sika, tsy maharitra isika. Fa naiza naiza ianao andeha ho banga foana ny ao anatinao raha tsy vao Jesosy ny ao. Tsy haiko, ho fenonao amin'inona? Ho fenonao amin'ny asa ve? Asa fanompo? Ho fenonao amin'ny asa tsara ve? Ho fenonao amin'ny activité ve? Ho fenonao amin'ny lamaody ve? Ho fenonao amin'ny resaka akanjo sy kiraro sy bika ve? Ho fenonao amin'ny namana ve? Ho fenonao amin'ny zavatra ny foronon'ny olona ve? Tsy ho feno io rahalahy, tsy ho feno io ranabavy, tsy ho feno io raha tsy Jesosy mihitsy no ao anatinao. Raha tsy Jesosy mihitsy, ary zay miverina ato amin'ity hoe tsy amikery, tsy ampatanjahana fa mifanahiko Jehova. Amin'ny fanahiko Jehova, le fanahy masina mihitsy ny mameno anao, tsy ho feno ianao raha tsy ao aminao ny fanahy masina. Ilaina ny asa, ilaina ny fitafiana, ilaina ny sakafo, ilaina ny vady aman-janaka, ilaina ny fiarahamonina, ilaina ny mpiara-miasa, ilaina daholo zany. F'izao tsy hameno ny banga ao anatinao zany, tsy hameno ny banga ao anatinao zany, ary tsy ahavizonao hery, tena hery lehibe zany ratsy ny fanahy masina, fanahy ny tompo. Fanahy zay nanangana Jesosy Kristy tamatona ao anatinao. Io fanahy mahery io tsy fanahy osy io, fa fanahy mahery sy tiavana. Io no androso, ampandroso anao. Zao ny tenen'ny Paoly tamin'ny Timoty, tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena, fahononam-po. Zany hoe io fanahy io tena ahafahanao mijoro vavolombelona ho an' Jesosy io. Io fanahy io ahafahanao manambara an' Jesosy io, ary io fanahy io miasa ao anatinao dia mahatonga anao tia an' Jesosy mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra. Io fanahy io mahatonga anao tena hoe ten'Andriamanitra dia teny tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sainao rehetra, herinao rehetra. Ahoana ny ahafahana matateraka zany? Ny fanahy ny tompo ihany. Io fanahy masina io, ny miaraka amin'ny tompo dia fahasoavana. Raha mijery ny lalàntsika dia ny lalàna mitaky zavatra aminao, aza manao an'ity, aza manao an'ity, aza manao an'zaroa, tia ny ataonao, tia ny ataonao, tia tsy ataonao, tia ny ataonao, mitaky fotsiny izy. Reraka ny olona aveo, tsy vita, tsisy ninona vita. Fa rehefa tonga ny fahasoavana dia manome. Ny fahasoavana zany mandrotsaka. Ny lalàna mitaky fa ny fahasoavana mi-approvisionner, ny fahasoavana manampy. Ary io
amin'le Zakaria teo tsy amikerina ampatanjahana fa mifanahiko ary ambany hoe fahasoavana ho anao zay efa on Jesosy Kristy maharety anao. Ny fanahin'ny tompo ao anatinao mbola ampijoro anao. Fantatro fa betsaka ny ady mianjady amintsika, fatsako fa betsaka ny fitsapahana mahazo antsika, mety miantra manaina mihitsy zany, mety latsa-dranomaso mihitsy ianao vao eo na eo mpianonana izao teny izao, mety tena hoe tena tsy mahatelikanina ianao, tsy mahasakafo ianao, tsy mahasotro rano ianao, fa be loatra ny adinao, be loatra ny manahirana anao, mety maratra ny fonao miresaka amiko, mety malahelo ianao miresaka amiko, mety tena hoe mavesatra misy ianao ary tena misy ratra ampo ratra-panahy. Ny vahaolana amin'io dia miverina amin'i Jesosy raha nanalavitra azy ianao. Andeha isika hiverina amin'ny tompo fa izy ny kapoka fa izy ihany manampitamby. Andeha tsirina isika hiverina amin'ny tompo izy ny nandratra fa izy ihany nanasitrana ny fery. Andeha isika hiverina amin'ny tompo fa zay rava izy anangana. Fa tena apetrako amintsika tsirairay avy zany. Jesosy no ame hery anao, androsonao amin'ny fahamarinana. Mampatanjaka ny reraka izy. Ny kely hery dia omeny hery be. Izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery, elatra ny akarany takany voromahery. Andeha izy tsy ho reraka, hiazakazaka izy tsy ho sasatra. Tononoko aminao zany. Tononoko aminao zany hoe ny hery ny fanamasina ho aminao. Amin'izao fotoana izao tsika tena hoe manatrika antsika eto ny tompo, ary ny fanamasina manatrika antsika eto raiso indray zany hamelombelona ny fanahinao. Hameno ny ao anatinao hanarona anao ary tena androsonao bebe koa ifantohanao amin'i Jesosy. Ary io ny ota malaky mahazo anao. Tsisy ota angezanao zany tsony rehefa amin'i Jesosy marina ianao. Tsisy ota matotra anao zany tsony rehefa amin'i Jesosy marina ianao. Libéré anao rehefa amin'i Jesosy. Délivré anao rehefa amin'i Jesosy. Justifié anao rehefa amin'i Jesosy. Ary tsisy ota hitambaby aminao tsony. Satria efa nentin' Jesosy zany teo amin'ny azy fijaliana. Satria efa nomeny ny fanahiny, ary efa nomeny ny fanahiny dia tsy andevo ny ota intsony ianao, tsy voageja ny ota intsony ianao zay tsy hain'ny lalàna, satria ny nofo ny lahalemy azy dia efa notanteran'Andriamanitra tamin'ny nanirahany ny zanany. Alleloia. Averiko Romanina 5 izay raha tsy diso fa ao amin'ny Romanina ao. Romanina moa zany ny boky ny Baiboly dia tsy misy toko sy andininy raha ny tena marina fa tonga dia misoratra ray manontolo fa mba ahafahantsika mahalala azy fotsiny dia nasiana hoe Romanina toko voalohany, Romanina toko faharoa, andininy fa zao sy ny sisa. Fa raha mohatra hoe ny boky tany voalohany tena ampiandohana ka rehefa nalefa ny epistily ho an'ny Romanina tsisy toko sy andininy fa tonga dia Romanina ray manontolo. Nalefa ny Galatiana tsisy toko sy andininy fa taratasy dia tonga dia Galatiana ray manontolo. Totr'izany ny boky rehetrarehetra eo fampianarana kely antsika. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra zay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo ny nahalemy azy dia efa vitan'Andriamanitra tamin'ny nanirahany zanany. Zay nge le tena toro antsika hoe tena io Jesosy io manala an'le fahazaran-dratsy, manala an'le fatotra, manala an'le tsy fahafahana manao sitrapon'Andriamanitra. Zay ne le izy. Fa ianao mety hahazo asa ianao mety ho sitrana ny aretinao, ianao mety tena tsy noana tsony ianao mety tena ilamina be ara-materialy. Fa ianao mbola voagezan'ny ota, ianao mbola mankahala, ianao mbola mamitaka vadinao, ianao mbola mijangajanga, ianao mbola tsy tia olona, ianao mbola tsy mamela heloka, ianao mbola manao zao rehetrarehetra zao. Ka foana ny filazantsara raha izany, satria tsy zay ny filazantsara. Fa ny filazantsara tia natoriana aminao dia efa hoe vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany tsy voageja ny fahotana intsony ianao tsy voageja ny fahazaran-dratsy intsony ianao, tsy voageja ny nofo ianao, tsy resin'ny Satana ianao, satria ny herin'ny fanamasina ao anatinao dia zao manamasina anao, manamarina anao, mamery anao, andresenao ny nofo, andresenao an'ny Satana, andresenao an'izao tontolo zao noho ny fahasoavan'i Jesosy. Maty Jesosy zay nitoriana ny herin'ny azy fijaliana, satria ny herin'ny azy fijaliana manambara ny fahafatezan'i Jesosy ary manambara ny fitsanganany. Ary rehefa nitsangana izy dia naniraka ny fanahiny, dia mahereza sy mahatanjaha sika tsirairay avy mijoro mandroso farakaraka ny androsonao sy ijoroanao mbola nafin'ny tompo herin'ny fanahiny anao andresenao ijoroanao mandrakariva ary nirariko atratra amin'ny farany amin'ny fanompolan'i Jesosy ianao ary isan'ny akarina ianao rehefa iverin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rano lanitra. Tera aja voninahitra ho azy fiadanana fitsarana ho amintsika tsirairay avy. Amen.